Ya manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy raha vavy malala isany sy ranadahy malala isany ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izay nahato izao antsika no mbola ahafahantsika mahatratra an'izao fotoana izao. Tonga eto ny tena koa hitondra sakafom-panahy fohy dia fohy antsika fa alohan'ny hidirantsika amin'izay sakafom-panahy izay dia andehantsika hangataka ny fanatrian'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ianao mifaly misaotra anao izay raha mbola amenao tombonandro fahavelomana ka mbola ahafahanay tompo manatanteraka izao asa fanompoana izao. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny famindramponao izay tsy nahalandritra anay. Ary malalo tonga eto ny tenako raha hitondra ny tenao dia mangataka ny fanatrianao, rakofo ny fanatrianao raha eo. Esory ny maha-olombelonay fa aoka ianao tompo no ametraka ny tenao eo amin'ny vavako mba ho tahaka an'izay efa mahay mitondra ny teninao. Koa dia mangataka ny fanatrianao fanahy masina mitenena araka ny fombanao. Ary aoka ny fanatrianao no anarona anay tsirairay avy ka ny mba hahaizanay handray ny teninao izay hapitanao aminay indray androany. Koa dia mangataka famindrampo samelan-keliko eto anatrianao zahay ny amin'izay rehetra tsy fahataterahanay raha io. Infonako eto anatrianao izany amin'izao fotoana izao. Raha io mila ny fanatrianao izay raha hihainy teninao dia sokafo ny masom-panahinay mba hahaizanay andre ny teninao ka mba mpiaino no mpankatò ny teninao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velava Nazareta no nandratako izany vavaka izany, misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Ny lohateny ny anjara sakafom-panahintsika androany dia ny hoe ataovy tsara ny lalanareo sy izay rehetra ataonareo. Ataovy tsara ny lalanareo sy izay rehetra ataonareo. Hitantsika ato amin'ny Jeremia izany 7, vakiana 5 ka miafara 5:20 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolon'i Jehovah, tempolon'i Jehovah, tempolon'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara sy mahitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondran-tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny elaka ho mandrakizay. Ianareo matoky ny teny lainga nefa tsy mahasoa tsinona izany. Hangalatra sy hamono olona sy hijangajanga va ianareo? Ary hianiany tsy to sy handoro-ditin-kazomanitra ho an'ny bala sady hanaraka andriamanikafa izay tsy fantatrareo. Nefa mbola avy iseho eo anatrehako amin'ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity ihany ianareo. Ka manao hoe efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana ireto. Moa ataonareo zohy azafady, moa ataonareo zohy firenen'ny Jiolay va ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity. Indro ny tenako aza dia mahita izany hoy Jehovah. Dia mbola mitohy aty amin'ny Marka izany. Marka 1:15 ihany izay manao hoe ary tonga tany Jerusalema izy ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. 19 ary tsy navelany hisy olona hitondra fanaka handeha mamaky ny kianja ny tempoly. Aleluia, amen. Izay zany ny sakafom-panahintsika androany. Ny teny vakiana lava fa ny votoatin'ny teny izay tiany Jesosy ambara eto dia ny hoe ataovy tsara ny lalanareo sy izay rehetra ataonareo. Izay zany ny tian'Andriamanitra hambara amiko sy aminao androany. Lava ho eo ny teny izay nivakiana teo fa ny votoatin'ny lesona tiany Jesosy apita zany dia hoe ataovy tsara ny lalanareo sy izay rehetra ataonareo. Eny raha vavy malala tokoa, betsaka ny zavatra ataontsika izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary dia tena hoe mampalahelo ny fon'i Jesosy izany, mampalahelo ny fon'Andriamanitra izany. Toy izy ny teniny manao hoe ny tany sainy teto daholo ny fahotantsika, izay rehetra hoe tsy mahasoa antsika, izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Kanefa hozy izy ny teny hoe nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'ity trano ity hozy izy ianareo.
ka manao hoe efa voavonjy zahay. Dia tena hoe marina ny ten'Andriamanitra izay lazainy eto satria itsika tsy indraindray dia hoe matoky ny tenantsika. Tsika tsy indraindray dia hoe tsy mandiny tena tsika ny amin'izay rehetra ataontsika fa hoe efa nandray an Jesosy tsika dia matoky ny tenantsika fa hoe voavonjy. Kanefa ny ten'Andriamanitra eto milaza manao hoe ataovy mahitsy, ataovy tsara ny lalana alehanareo sy izay rehetra ataonareo. Matoa Andriamanitra miteny izany dia mbola hitan'Andriamanitra fa mbola misy zavatra ataontsika izay tsy mahitsy, mbola misy zavatra ataontsika izay tsy araka ny sitrapony, ka takiny aminao amin'izao fotoana izao mba handehanantsika mahitsy, ny mba hitoerantsika amin'ny fahitsiana, ny mba hahafahantsika handova ny tany satria izay rehetra mahitsy izy no handova ny tany. Izay ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia ty ato. Izay rehetra mahitsy izy no handova ny tany satria tsy ankasitran'Andriamanitra ny fahalotona. Izy anefa dia efa nampanantenantsika fa rehefa tsika mandeha amin'ny fahitsiana makato ny teniny dia mampanantenantsika izy fa homeny antsika ny fiainana mandrakizay. Inona moa no atao hoe tepoly eto? Ny tenako sy ny tenanao no atao tepoly eto araka ny teniny voalazana aty amin'ny marika 1:25 dia milaza izy manao hoe ny tempolin'Andriamanitra tany Jerosalema tamin'izany fotoana izany dia natao trano fivarotana, natao trano fanakalozam-bola, nitondrana fanaka maro samihafa nikanjan'ny tempoly tamin'izany fotoana izany. Tsy natao trano fivavahana hoe natao trano fiakofana na hoe trano fideranan'Andriamanitra, nefa izay nanorenana an'izany tempoly izany dia atao trano hoe ivavahana amin'Andriamanitra, ifandraisana amin'Andriamanitra. Kanefa le tempoly tato nataony zareo trano fivarotana dia nahatezitra an Jesosy tamin'izany fotoana izany ka naroda, nazera ny latabatra, niroahany ny zavatra ny olona tao anatina nakaly vola, ary nampiasa kotompinitsy zany izy tamin'izay fotoana izany nety nikapoka an'ilay olona, nandroahan'ilay olona tao anatin'ilay tempoly. Satria tsy ankasitrahany izany fahalotona izany. Ny tranoko izy tsy atao trano fierenjola fa atao trano fivavahana. Izany hoe ny tenantsika tsy hoe anafenantsika ilay toetra ratsitsika, tsy anafenantsika ilay zavatra tsy mety ataontsika fa atao tempolin'Andriamanitra dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa raha itsika mbola mitoetra amin'izany tsy fahamarinana izany, raha mbola mandeha amin'ny tsy fahitsiana izany tsika dia miteny eto ny ten'Andriamanitra fa tsy handovan'ny tany izay rehetra mandeha amin'ny tsy fahamarinana. Izany hoe tsy hahita ny Jerosalema vaovao izay omany ho aisy anao, ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenany. Raha ohatra antsika ka tsy mitoetra amin'ny fahamarinana, betsaka ny zanak'Andriamanitra mbola variana ny amin'ny zavatra maro endriky ity ivelany. Izany hoe mivavaka ihany, mandeha am-piangonana ihany nefa ny atao mbola atao ihany. Mahafantatra ny fahamarinana hoe izao no tokony tsy atao, nefa mbola indraindray mbola laviny amin'izany fahotana izany ihany. Malahelo Andriamanitra mijery aisy ianao rahavavy malala sy ranadahy malala, raha mbola ohatra ka hoe amin'izao vaninandro faran'izao tsika no manao kitoatoa ny fanompoana, manao kitoatoa ny fandraisantsika amin'i Jesosy, dia tena hoe malahelo dia malahelo ny fony. Ka mampahafantatra antsika, mampandinitsika tena, mampandinika antsika ny tenantsika hoe ataovy tsara ny lalanareo izy. Ataovy tsara ny lalanareo izy sy izay rehetra ataonareo. Aza matoky tena hoe tempolin'i Jehova, kanefa ny ataontsika mbola tsy mandeha mahitsika fa mbola manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Mbola manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Malahelo ny fon'Andriamanitra raha mahita antsika mbola mitoetra amin'izany. Ka izany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra miseho satria etsy andaniny zanak'olombelona izay efa tsy makato azy, izay efa tsy manaiky azy Andriamanitra, fa manao ny Andriamanitra manao ny zavatra andriamanin-kafa ao Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra izay nanome fofona azy tsy heverin'Andriamanitra, dia hany ka mahatonga loza Andriamanitra amin'ny firenena maro samihafa. Dia vokatra tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Vokatra tsy fankatoavana. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be faharopo. Fa rehefa
Diso tafahoatra ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona dia indraindray Andriamanitra tezitra tahaka nataon'i Jesosy rehefa tonga tao amin'ny tempoly nahita le olona mitondra varotra tao anatiny dia tena mitezitra izy. Nefa izy Andriamanitra fitiavana. Fa raha nahita an'izany izy dia mitezitra, tsy zakany le mahita faharatsiana sy fahalotona. Dia nampiasa kotopizy na nentina nandoaka le olona nivarotra tao anatin'ny tempoly tao. Na roda, na zera ny latabatra. Satria malahelo ny fony fa ny tempoly dia tsy atao tempoly fieren'ny fa ho tempoly ho trano fivavahana, fifandraisana amin'Andriamanitra hoy izy. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampandinika izao sy anao, mampieritreritra aza isanao ny amin'izao fiainantsika izao. Hoe aiza ho aiza ny toerana misy ahy ary aiza ho aiza ny toerana misy anao. Fa miharatsy izao fiainana izao, miharatsy dia miharatsy tokoa ka mampihevitra antsika Andriamanitra, mampandinika izay rehetra ataontsika Andriamanitra. Moa ve efa tena hoe mandeha amin'ny marina mihitsy ve izao sy anao io, sa mbola manao izay rehetra mampalahelo an'Andriamanitra eto. Zay teny manao hoe aza matoky ny teny lainga hoe tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova. Fa raha ataonareo tsara mahitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny ady olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kambotsy sy ny mpitondra tena. Betsaka zavatra nitanisainy teto. Satria hitany fa mbola miaina amin'izay tsy fahamarinana izay tsika. Mety mitsara ny marina sy ny mpitondra tena atsika eto, mety hoe tsara fanahy ny kambotsy sy ny mpitondra tena atsika, fa mety mbola misy koa zavatra tsy mifanaraka, zavatra ataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra hoe misy zavatra hafa zany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny toetra na amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-tena. Izay mitovitovy tahaka ny zavatra nitanisainy teto ty eto. Dia mbola mampisaina antsika Andriamanitra hoe hevery ny lalanareo sy rehetra ataonareo izy. Miteny amiko ny ten'Andriamanitra, miteny aminao raha vavy ny ten'Andriamanitra, aoka antsika andiny tena isan'ora isan-tsegondra hoe ahoana zao fitondrako ny tenako eo anatrehan'i Jesosy zao, hoe ahoana zao. Moa ve mbola mitoetra amin'ny fahamarinana ihany aho sa fa ivelan'ny fanjakana, sa fa ao anatiny tokoa ve za, sa mbola ivelany. Aoka antsika raha vavy malala mba tsy ho diso tara loatra ny amin'ny fanapahantsika kevitra matotra, idirantsika lalina ny amin'ny fanompoana, amin'ny fakatoavana indrindrandrindra, fa miaratsy zao fiainan'izao. Raha ty tany ty dia tsy aoka tsy hanolonantsika ny fiainantsika sy ny fanantenantsika, fa tsy isy zavatra hoe vanina intsony eto. Fa ho ambony ambany ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ty, fa rombany ny fiainana mandrakizay dia ny mbola manome segondra antsika Andriamanitra hibebahantsika. Mba tena hoe hibebaka marina amin'ny fo, tsy hanao kitoto, fa tena hoe hibebaka hitady ny tavana. Ekena fa mbola tsy tanteraka antsika raha mbola eto ambonin'ny tany. Ekena aloha zay fa hoe fahatongavan'i Jesosy no mahatanteraka isin'izay fahatanterahana zay amin'ny fiainantsika. Kanefa kosa aoka antsika samby handiny tena, tsy handeha amin'ny fahazarana. Tsy handeha amin'ny fahazarana amin'ny fanompona antsika, amin'ny firaisantsika amin'Andriamanitra, fa tena hoe handeha amin'ny fahitsiana, handeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatokiana amin'Andriamanitra isan'ora isan-tsegondra. Ka eto Andriamanitra dia tena hoe malahelo izy, satria ny tranoko izy tsy atao trano fieren'ny fa atao trano fivavahana. Ity trano izay efa niantsonany anarako izy. Indro aza ho izy ny tenako aza dia mahita izany hoy Jehova. Hitan'Andriamanitra io zavatra ataontsika raha vavy sy ranadahy, na afenitsika any amin'ny mangingina, na tsy ahariharitsika, dia hitany foana io. Hitany. Fa mila antsika zany mandiny tena raha mbola meny fotoana antsika hibebahantsika. Mbola fotoana malalaka izao, mbola tsy tara antsika ny hibebahantsika marina. Ndao amin'izay antsika tena hoe hialany amin'izany fahotana izany, tsy hanao izay rehetra hampalahelo an'Andriamanitra antsika ny amin'ny fitondran-tena antsika, ny amin'ny fiainantsika. Fa mba tena andao antsika hoe hamalifaly ny fon'Andriamanitra, hamalifaly ny fon'i Jesosy ny amin'izay rehetra ataontsika. Ka mba tena hoe handeha tsy anatsiny ao anatrehantsika. Izy no manamarina antsika fa raha antsika dia fantany fa tsy tanteraka, fantany antsika fa nofo. Fantany izay, fantatsiny Jesosy, fa mitaky Jesosy zany mba tena hoe
hiorenantsika mba tsy hahatonga antsika hoe hivilivily ny amin'izay rehetra fanampahafantariny antsika, ny amin'izay rehetra izay tsy tokony hataontsika ny amin'ny fiainantsika. Ny teny eto dia fohy fa mampandiny tena ny ten'Andriamanitra satria miharatsy zao fiainana izao ho avy Jesosy handringana ny ratsy fanahy, ho avy Jesosy handringana izay rehetra tsy mino azy, izay tsy mankatony teny na dia efa nandray azy na fa dia mahafantatra an' Jesosy ary izy fa tsy hoe tsy mankatony dia ho anisan'izay tsy handova ny fiainana mandrakizay. Aoka anie izao sy anao mba tsy ho anatin'izay fa mba tena hijoro amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana dia ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy isan'andro no manamarina antsika eo anatrehany. Fa raha miala ny fanatrehan'i Jesosy tsika dia anisany hiharany fahafatesana. Dia ho tahinany ny teny izay rehetra tsy nivoatanisako teo fanahy masina no anazava bebe kokoa any anatin'ny fontsika any fa aoka ataontsika mahitsy izay rehetra alehantsika sy izay rehetra ataontsika. Haleloia, amen. Ndetsika hisaotra an' Jesosy ny amin'izay tenin'izay na dia fohy misy matoky aho fa hipaka any anatin'ny fontsika izay fanahy masina hiasa any anatin'ny fontsika ka mba hananantsika fomangoraka eo anatrehany hiara-ivavakintsika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny amin'ny teninao izay nampitanao. Eny raha eo fohy dia fohy ny teninao kanefa kosa manandanja satria mampisaintsaina anay ianao Jesosy ny amin'izay rehetra ataonay. Ary hitanao tokoa Jesosy izay rehetra ataonay izay miafinafina ka izany no mahatonga anao miteny mba hahatonga anay hahatsiaro tena satria indraindray izay dia matoky ny tenanay fa hoe efa nandray anao kanefa mbola hivelan'ny fanjakanao. Misaotra tompony amin'ny teninao, misaotra satria mandefa ny teninao ianao Jesosy hanasitrana anay, hanafaka anay ka mba hahatonga anay hiorina ny amin'ny fahamarinanao. Misaotra ray eo mankasitraka Jesosy malalo aoka ny teninao mba ho tafalatsaka any anatin'ny fonay ka mba hamoaza anay fofeny fibebahana voamendrika ka mba handovanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no nandrahatako izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Haleloia, amen. Dia misaotra antsika rehetra na nihaino naharitra hatramin'ny farany.